Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy ty herinandro ty. Mpiandro fasa fizarana voalohany tantara no soratany Aloko Tefson. Ireto avy no hamelona ny tantara: Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika fanamby. Andro fahadimy sady farany. Aleo ranga vo azoko amin'izay aloha zao io amin'sasaka ny alina. Zao zao fa misinina vo aza amin'izay nareo fa atoro kely ndray ka efa misasaka angany alina lety anjarany lahy ndray aloha zao miaminy fa azy ara ohatra hoe misy mampanahy lahy. Okere aleo fa ivoaka eto ivelany eto eto mba manindro amin'ny hafa misotrosotro le ambina atao gato sady mbola be detereo io anaty sasio tsakiny. Ok mazotory ary lahy miambina ora telo fotsiny kely dia afaka matory indray. Ay amin'ny telo aloha zany afaka mahazo miverina matory dia efa madio araina koa amin'izany. Kandrana somary ty enzana fa saingy asa azombola dia tsy maintsy nekena vo vita aloha ty kandrana mitsaminy ty dia miakatra any amin'ny vilany ny bandy dia vidy moto amin'izay mba handriko ny sipamanjakely atao amin'ny tanany ireny ohatra milay marina izy zany to efa tsy androko ery mihitsy tsy mandany firy alina ty koa reny izay dia ampy hividianana motora ny vola karana fa mbola misy atao essence soetina amin'ny balabala ny ambiny fa engany fotsiny mba ilamina foana ny serana isarana azy. Zao mamindro Wality fa iza koa ty sibakely nanaitra ty sibakely majabe mendrika karany manao akanjo mainty ambony ambany sady lava volo be. Fato gaga be ianao mandinika afaka mipetraka eto anilanao eto fa iza ary ty siby ty dia mipotra vaiza fa tsy hitako akory raha tsy efa eto akaiko eto. Zao fa misy inona fa izy ianao dia taiza koa ny nahalalanao ny anarako iantsara eny anarako fantatro fotsiny ny anaranao hoe jaoka fa afaka mipetraka eto ve ho aza mipetra ary fa tsy maninona ka oay mamanala be ny tananao vao nahakasika nefa rariny loatra zany satria ririnina ny andro sady ohatran'ny manify kely ny akanjo ny akoditra ao iny fantatro tsara tena babo nitsika ny sahady amary sipa ohatra vao mihitsy ilay nalasako hatramin'izay adala marina fitiavana fa mitity olona mbola tsy fantatra akory ka variana be ianao zany fa misy inona raha tsy madiso variana mandinikana tsara anao dia nakanto loatra ianao ohatra ny zanajavatra sao endrika izao koa zay dia mba tsara sy kanto eny ka mambabo fotanteraka fa hono fa saika ho aiza n'ity andro alina be ty ianao tsy hoaiza ka fa natsiarona angina be fotsiny dia mivoaka dia zao nahitanao izao zany fa aiza nareo mipetraka tsy lavitreto ka ao ambany kely aho aiza marina zaza tsy mahita trano aty akory misy eo fa ianao tsy mijery tsara afaka makantsika raha tsy mihina ianao tsisy olana ve ie zaretra niny eo aminay fa dadanay sy neninay mantsy mbola tsy tonga fa nakasatra zareo mbola any ry zareo fa mihina fa tsy ela tsony dia ho tafahoana izay dia hoentanao makany aminao zany ie raha mazoto ianao fa aleo ranga makany vetivety avy eo ny verina tsy ahita sipa manja manoatra nyty tsony angamba
Ka hoana, andeha araka amiko ianao sa fa tsy maharitra ela. andao ary eo tantanako ny tananao fa hidiny eto isika. Tena vao maika mamanala ohatry ny galasy ny tanan'le sipa fa tsy olana izany mila miharitra ela fa hanana ny tsara. Zay tsika dia tonga ato izay no mipetraka. Aleo eto velany itrany aloha tsika miresaka ka amin'ny manaraka ianao entiko miditra ao an-trano. Ay ve misy trano aty ary tena tsy nieritreretiko fa misy trano ange ato ambany ato fa atao trano hafahafa kely izany daholo le izy. Hafahafa kely ahoana le izy? Ka tsy dia fahita firy nefa tsy ratsy. Izany ve? Fa ianao sisa izany moa no tena miara-mipetraka ato Sarery ka fa dada sy niny mbola any. Ianao rery ve mipetraka aty amin'ny toerana mangingina be aty? Ie, fa zao ve mba afaka manao namako aty ka? Afaka manao namanao soma tsara ka raha sitraka ao moa izany dia hiara-onina ato ve tsika? Eny moko fa mbola tsy zao misy fotoana avokoa ny zavatra rehetra. Fa matotra ve ianao tonga dia au point sangambo ty sipy ty na mbola sambanay aza no mifankahita. Aiza koa no hita sipa manjaka loatra azy alaritra ao variana be ianao mandinika. Tsy izany fa variana mandinika na tsara anao tena kanto loatra rangahy ianao raha mba za mantsy ny olo tianao dia za ny olona sambatra indrindra eto an-tany fa tena tianaka zao ka. Sipa ohatranao zao no tena tiako iza moa ohatrany tsy tadidiko izy teo. Mbola ho fantatro ihany rehefa mbola tsy zao fa ahoana kosa nefa za efa fantatro fa tsy zao. Mbola ho fantatro ihany rehefa aleo manaraka kony afaka entanao miditra amin'ny chambre anao ve hoay le ty fa nakaiza tampoka teo sady le sipa sa nanao fangalam-pery amiko nefa tao nanjavina tampoka izy sa andraso aloha jereko aty ambadika aty tena tsisy ninona koa raza tiako mety efa niditra any an-tranony angambaka. Eo mba sokafo moa fanakaiza ianao fa namasoko ve no mamorona sa tsy trano akory angety izany misy fofona makarary antobe koa izany tena fanina koa marina mba le fata. natolotry ny malagasy FM ho anao teo Piandro fasa fizarana voalohany tantara no soratany Aloko Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara Nalitao ny aina Rasafy Mamitiana Jeremy niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara teknika Fanamby